Ndroso tamin'ny fiaraha-miasa kosa ny DHL sy ny Rotary Vovonana ny fanampiana ireo ankizy sahirana no vaindondra rata ao anatiny izany. Fitiny rotsy rakotondrainy sary mamirasoanay vo no mandindinina izay. 5 taona izao no efa nisy ny fiaraha-miasa teo amin'ny DHL sy ny Rotary Vovonana ka miompana hatrany amin'ny ara sosialy izany fiaraha-miasa izany. Androany nanamariana ny fiaraha-miasa manaraka izay azon'ny sekolim-panjakana EPP Ambatomitsangana any talatany volonondry ny kantiny skolaira ho an'ireo mpianatra miisa 700. 3 hetsy isan-kerinandro ny vola tokana ho an'ny sakafon'ireo mpianatra arak'izany ka indroa isan-kerinandro izy ireo no mahazo anjara amin'izany sakafo izany. Fiaraha-miasa androany angambany dia natao fanasoavana ny fanarahana ny rahanay zany hatramin'izay fa nifantoka bebe koa amin'ny ilay fanampiana ny EPP any Ambatomitsangana irahana miasa zany amin'izao fotoana izao izany hoe projet pilote ihany ilay izy fa hoezahana ho tohizana bebe koa amin'izao fotoana izao angambany mbola miezaka izay hoe fanasiavana ihany androany efa nanomboka moa ilay fiarahana miasa fa amin'ny volana oktobra amin'ny rentrée angambany hoezahana tena kokoa mahita bebe koa hoe inona marina ilay asany rahanay natao. Eo angambany tena hitantsika hoe mifaingana kokoa ilay fiaraha-miasa. Androany angambany dia fanasoniavana ilay fiaraha-miasa angambany izay efa nanomboka fa androany ilay izy vao ofisializena. Tetikasa voalohany izay iarahandro tota manantanteraka moa ny fanomezana ny kantiny skolaira ho an'ireo mpianatra ao amin'ny EPP Ambatomitsangana talatany volonondry ka ezahana ny hampahatra izany amin'ny ela indrindra. Isy ihany koa ny fampandresana anjara ny sekoly, isan'izany ohatra ny fambolena legioma sy ny sisa mba ho afaka mihavitena ny sekoly afaka 2 na 3 taona eo. Ny zavatra tsapa ho ireo tompon'andraikitra ao amin'ny Rotary dia nahitana fihenana ny fitsoahana andaharana satria mavitrika ireo ankizy hianatra rehefa ampy ny sakafo omena azy ireo.